Eny ary, miarahaba antsika rehetra indray ary izay manaraka an'ity fandarana zarahay maso ity. Fandarana vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ny tenako Dr Jules Luc Ravelorimissy no nanomana sy manolotra izany fandarana izany. Laharana 580 ny fandarana izay ataontsika indray androany, mitondra ny lohateny famaliana fanontaniana, famatsiam-bola ary koa torohay momba ny fanoratana taratasy momba ny tena, na io ilay antsointsika hoe curriculum vitae na résumé ho an'ireo izay hianatra na maniry hianatra aty Etats-Unis. Famaliana fanontaniana moa izany ilay izy satria misy fanontaniana apetrak'olona dia zahako valiana vetivety fotsiny. Be dia be ilay fanontaniana fa misy fanontaniana izany tiako valiana androany. Dia resaka famatsiam-bola isika araka an'izay efa nolazaiko omaly. Dia nisy moa izany ireo ilay fitanisanana ataoko omaly izany ny amin'ny ahitana vatsim-pianarana. Vatsim-pianarana anankiray nodresantsika tamin'ny fandarana faha 580. Izay angamba no tokony ilazako azy satria rehefa miverina ity fandarana ity mety hafa ilay omaly. Fandarana faha 580 no niresahako vatsim-pianarana ho any Virginia aty Etats-Unis, na Virginie aty fanjakana Virginie aty Etats-Unis. Dia androany izany hisy famatsiam-bola anankiray izay ho resahako amintsika. Dia rehefa avy eo ho resahantsika indray izany ny torohay fomba fanoratana an'ilay CV izay efa natao amintsika moa izany fa tsy mety vita mihitsy ilay izy. Dia nanapa-kevitra aho izany hoe ho ezahana ho faranana mihitsy ilay izy androany, tena ho faranantsika izy androany. Ezahana araka ny fotoana izay misy eo amintsika. Fanontaniana anankiray izany ity izay tonga eto amiko, efa miverimberina ilay izy, tsy ilay hoe olona anankiray na miverimberina no mahatonga mamaly azy fa efa programako ny fandarana momba azy io fa noho izy ilay mipoitra matetika dia izy aleo aloha resahako avy hatrany. Ilay fanontaniana izany dia hoe misy olona izany manoratra any amintsika any mangataka vola. Milaza fa omeo an'ity vola ity izahay dia mahazo vatsim-pianarana ianao. Misy indray koa izany manoratra mivantana koa hoe ny andrasana hanomezana vatsim-pianarana anao dia vola ohatr'izao. Dia ilay fanontaniana mipetraka amiko izany hoe ara-dalàna ve izany, mitombina ve izany, sao dia sy antoka izany sy ny sisa sy ny sisa. Ny azoko hamaliana azy izany dia tsotra. Ny fandarana ny resaka rehetra ataontsika eto aloha izany raha avy aminay ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara dia tsy maka vola aminareo izahay na ray ambelanja aza, tsisy vola alaina. Fa ity fandarana atolontsika amin'ny radio ity izany dia maimaim-poana. Ny antony izany dia tsotra be, fandraisana andraikitra ilay izy ary isika koa moa tsy mifanatry tava fa tsy mifankafantatra ka sarotra be, tsy azo atao izany andeha haka vola amin'olona izany. Fandraisana andraikitra fampandrosoana ny firenena, fandraisana andraikitra fampandrosoana ny tanora, ny ankizy, ny zandry ary fandraisana andraikitra ihany koa fampandrosoana ny fiarahamonina misy antsika. Antony faharoa, tsy mandray vola koa izany isika satria izahay no manome an'ilay vatsim-pianarana ka tsy afaka hanome antoka mihitsy hoe raha omenao vola izany dia hanome vatsim-pianarana hoe ho azonao ilay vatsim-pianarana. Tsy afaka manome antoka an'izany izay, tsy azonay atao izany. Eny misy ady hevitra moa hoe ao rangahy omeko vola ianao fa mba hitadiavo mihitsy aho, hitadiavo an'ilay vatsim-pianarana satria ianao miasa dia lasa analàna indray ilay fotoana iasanao hitadiavana an'ilay vatsim-pianarana ka ho sandan'izay dia ao fa omeko vola ianao ka raha manao mitady azy. Resaka hafa mihitsy izay. Fa izahay izany dia tsy mandray vola ary tsy mitaky vola amin'ny fandarana izay atao eto amin'ity radio ity. Ka raha misy olona izany manoratra any aminareo, milaza fa manana vatsim-pianarana izy omena anareo ka mifandray amin'ny asa hetsika asa ho an'i Madagasikara dia avy hatrany dia lazao izy hoe tsy aty ilay manome vola ka fa raha ohatra ka misy vatsim-pianarana any aminao hoe dia omeo aloha dia rehefa mahazo aho dia omeko anao ny anjaranao amin'ilay vatsim-pianarana azoko.
Zay zany ny voalohany. Faharoa, ny fangatahana vatsim-pianarana dia tsisy vola aloa. Azafady, tsisy vola aloa ny fangatahana vatsim-pianarana any amin'ilay anjerimanontolo. Fa kosa ny zavatra angatahana ny vola aloha kosa dia ilay fisoratana anarana hianatra amin'ilay anjerimanontolo. Ny ankamaroany reto vatsim-pianarana ireto izany izay mivoaka mivantana avy amin'ny anjerimanontolo, fa tsy ilay vatsim-pianarana tolotra fikambanana. Ilay mivoaka izay omeny ny anjerimanontolo izany dia miainga amin'ny fandraisana anao mpianatra ao, izany hoe ny ankamaroany dia tsy maintsy mangataka hianatra ao aloha ianao. Misy ihany ny sasany tonga dia atao fangatahana anankiray, sady fangatahana hianatra ny fangatahana vatsim-pianarana. Dia iny ilay fikirakirana iny ilay tonta-taratasy iny ilay fangatahanao iny izany ilay misy sarany alohanao vola. Ka ny ahafantarana azy izany na sandoka izy na tsy sandoka dia izao. Voalohany aloha, raha mahazo emailaka ianareo milaza fa hoe alohavy ny vola izao fa ianao dia voafidy tamin'ny email ohatran'izao dia azo vatsim-pianarana, dia avy hatrany dia aza mirarahana iny fa mpisandoka izy satria ianao ary tsy nanoratra tany aminy. Dia ahoana moa izany? Piso loko izany. Ianao ary tsy nanoratra tany aminy, ka ahoana moa no tonga dia ilazany fa hoe voafidy ianao ary tsy nangataka akory. Sa io ilay hoe miracle mon ami moa ilay fotsiny, ilay filaza azy. Mpisandoka izay, piso loko izay. Faharoa, ilay adresy emailaka. Jereo tsara ilay adresy emailaka, ka raha ohatra izany ilay adresy emailaka tsy mampiasa ilay hoe edu amin'ny farany. Ohatra izao ny adresinay izao dia ny anarana arobase dia androzy.edu, avy amin'ny sekoly izany ilay edu, éducation, fanafoezana éducation. Avy amin'ny sekoly. Ka raha avy amin'io ilay sekoly edu izany ilay emailaka dia manomboka amin'izay izany ianao mieritreritra hoe ity izany ilay sarany, mety zavatra ara-dalàna ihany ity fa saran'ilay fangatahako hianatra ao amin'ilay anjerimanontolo, fa tsy hoe sarany fangatahako vatsim-pianarana. Raha ohatra indray izany ilay emailaka tsy avy amin'ny edu fa miafara amin'ny com, dia mila jerenao anaovana fanadihadiana kely ao amin'ny Google, amin'ny internet, io ilay fikambanana na ilay orinasa izay milaza fa manome vatsim-pianarana anao. Ka raha olona izy no manoratra, olona fotsiny, dia mba hanao fikarohana kely amin'ny Google aloha hoe iza ity olona ity, ahitanao fa ara-dalàna na tsy ara-dalàna na mpisandoka, fa matetika izy ireny izany dia mpisandoka raha vao mitaky vola ho anefa ianao tsy nangataka dia efa tsy izy izay. Hamarinina ao amin'izay izany ilay izy mitaky vola izy ataontsika mangataka izy $100 dia alefaso Western Union, dia omeny anao daholo ny atsipiriany rehetrarehetra. Dia lasa tokoa izany ianao mandeha any amin'ny Western Union. Any amintsika moa izany fahafantarako azy ny Western Union mbola tsy ahafahana mandefa vola. Fa mila mitandrina tsara izany isika. Dia jereo izany iny raha miteny izy hoe mila $100, mila $100 izany, dia tadiavy amin'ny internet ilay anaran'ilay vatsim-pianarana lazainy. Tokony ho hitanao amin'ny internet ny anaran'ny vatsim-pianarana lazainy. Dia rehefa hitanao amin'ny internet ny anaran'ny vatsim-pianarana lazainy, dia jereo ao raha misoratra ao amin'ny internet koa ilay sarany no lazainy io. Fa raha tsy misoratra ao amin'ny internet izany dia dikan'izay soloky izy izay, hisoloky ianao izy izay. Ka ny feny dia izao, izay mitady vola any dia tokony ary ilay fangatahana hisoratra anareo amin'ny oniversite ihany io vola angatahana io, fa tsy hoe raha manome an'ity vola ity ianao na ny sisa ilaina azonao vatsim-pianarana dia ity vola ity. Tsy misy olona afaka manome antoka milaza hoe hanome vatsim-pianarana anao izany raha tsy ilay komity izay manolotra. Raha ato amin'ny anjerimanontolo ianarako, iasako azafady, dia izaho dia afaka miteny hoe mahazo ianao satria izaho no tompony andraikitra voalohany amin'ilay izy. Raha ato izany ianao no mangataka Androzy University. Fa raha vao mivoaka ny Androzy University dia efa tsy afaka ny teny mihitsy izaho ohatra hoe mahazo ianao satria tsy izaho no manapaka azy. Dia ilay olona manoratra any aminao kosa jereo tsara, miaraka amin'io ilay anjerimanontolo io ve izy sa miasa ao amin'io ilay fikambanana io ve izy? Dia ny fomba ahitanao an'izay ilay adresy na miafara amin'ny edu na com. Raha com dia tadiavy amin'ny internet ilay adresin'ilay fikambanana, dia manorata any hoe nahazo an'ity avy taminareo ka mila fanamarinana tompoko ny mampitombina azy ity na tsia.
Fa raha vao izy zany no mibe safary eo ka mitanisa hoe zao atao nefa ianao tsy nangataka dia efa alaviro izay. Aza mifandray aminy akory fa ny tadiny mombamombanao no ataony dia hakany vola ianao. Raha ohatra moa zany ianareo ka tena misalasala be tsy hitanareo hoe inona ary no ataonay dia alefaso aty amiko ny ilay kopian'ilay mailaka dia ho jereko dia afaka miteny aminareo aho hoe sandoka io na tsy sandoka. Dia mazava ho azy ny dikan'izay mila faharetana satria tsy voatery ho voavaliko avy hatrany ny zavatra alefa aty amiko. Zay dia fahararo tokoa moa zany fa nisy olona nanontany hoe azafady tompoko mba mila fanampiana za fa hikarakara visa à France, ahoana no atao so misy loky. Dia mitovy an'izay ihany koa. Izaho koa aloha zany amin'ny fangatahana visa, ny resaka fangatahana visa tony tsisy olona afaka manome antoka anao mihitsy hanome visa afa-tsy any amin'ny consul. Io moa misy resaka be dia be hoe manome volan-drakoto raha vao rasoa randria andretsi-tonoana dia mahazo visa. Izaho aloha tsy, raha vao zavatra ohatr'izany dia izaho tsy mba miditra. Aza miditra fa very vola fotsiny, very vola, very vola. Ary raha hiditra dia mandiniha tena tsara fa mampitombo ny kolikoly koa izany. Fa aleo hanaraka ny fangatahana ny ara-dalàna ihany fa sao dia very atapitrisany mitsaoantsaoana eo ny vola mitady azy aza dia efa manahirana. Zay zany ny fantahina momba an'iny momba an'ilay resaka taratasy hoe misy mangataka vola any aminareo iny izany. Ny resantsika amin'izay indray zany ilay famatsiam-bola aty dia ity famatsiam-bola ity zany dia atolotry ny National Geographic. National Geographic io moa zany dia fikambanana izy io izay orinasa tsy miankina, fikambanana mikarakara miaro mampahafantatra ny zava-misy amin'izao tontolo izao, miaro ny zava-manan'aina, ny olombelona, ny harena misy eto ambonin'ny tany. Ka misy tolotra zany ataony miantso izany tetikasa izy ity, miantso izany tolotra avy amintsika izay manam-paniriana hangataka famatsiana ara-bola amin'izy ireo. Dia hitanareo ao amin'ny pejy Zarahimaso rehefa apetrako zany ity fandaharana enina amby enimpolo ity tsy voapetraka androany satria efa alina ny andro fa alina ny andro aty fa raha rivariva raha alakamisy rivariva any amintsika any zany izy vao mipetraka. Hitanareo to dia omeko ao zany ilay adresy fa tsy lava ilay adresin'izy ity dia tsy vitako ny hanonona azy eto zany. National Geographic .org, National Geographic sy farany .org no manolotra an'ity famatsiam-bola ity. Dia inona avy ary zany ilay izy dia azavaiko kelikely, azavaiko fitipitianiko eto satria mbola lava be ny fandaharantsika avy eo. Ilay famatsiam-bola io zany dia miompana amin'ny zavatra maromaro. Miompana amin'ny, raha ohatra zany ianao manana tetikasa dia izao aloha ity famatsiam-bola ity dia mety ho an'olona tokana, dia mety ho ana fikambanana, olona iray na vondron'olona na fikambanana na fikambanana tsy miankina ONG afaka mangataka, na ianao irery afaka mangataka. Ireto zany zavatra jeren'izy ireo voalohany dia fiarovana ny biby sy ny zava-maniry, ny zava-boary, tontolo iainana. Fiarovana mety ohatra hoe hiaro fotsiny zany tsika ny sokatra, hiaro fotsiny tsika ohatra ny varika na lasa eritreritra hiaro parasy. Hiaro fotsiny zany tsika hoe ahoana ny fomba hiarovana an'ireny zava-manan'aina na koa zava-maniry miavaka any amintsika ireny zany. Dia mitantara ihany koa ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fivoaran'ny fiainan'ny zanak'olombelona ohatra hoe mpanjono ianao dia tianao tantara momba ny fiainanao amin'ny mampanjono anao, ny zavatra trehanao amin'ny fanjonoana, ny kolontsaina mifandray amin'izany, ny fiteny, ny fivoaran'ny fiarahamonina, ny olona manao fikarohana momba an'izany na dia resaka momba an'izany, fanatsarana zany ny fiainan'ny olombelona. Hiresaka koa ianao ny fiovaovan'ny toetr'andro any amintsika zao ty ilay mafana be dia misy dia ny resaka doro-tanety ny fiantraikan'izany, ny setroka, ny fahalotoan'ny tontolo iainana, ny fiovan'ny fiarahamonina, ny tsy fanjariana eo amin'ny fitantanana ny zava-boary, ny ala azo arovana, ny fifandraisan'izany eo amin'ny fiainana, amin'ny fambolena. Resan'izy ireo ihany koa ny fomba fitehirizana na fiarovana ireo zavatra heverintsika fa tena manokana eo amin'ny fiainantsika. Mety asa io, mety fiainana io, mety rano, ny loharano, mety zavatra manokana hiankinan'ny fiainana. Fanabeazana ihany koa, fanabeazana
Ny fampianarana ary indrindrandrindra eto dia hoe tetikasa natao hanampiana ny olona hiaro ny manodidina azy, hiaro ny olona tahaka azy, hiaro ny fiarahamonina misy azy. Io moa misy adihevitra be iny ilay lalàna momba ny hoe genre. Inona moa ilay filazany azy teo hoe ny osa sy ny malemy? Izaho kosa aloha dia tsy haiko koa izay nanao an'izany dikateny izany fa ny genre anga osa sy malemy? Tsy osa sy malemy izany mihitsy a! Hafa mihitsy izany genre izany a! Fa nisy nandika azy hoe miralenta dia atao osa sy malemy hono. Enjana be a! Dia ilay fanabeazana ho fiarovana ny maha olona, fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ny manodidina. Izay izany a anisan'ny tafiditra ao anatiny rehefa resaka fanabeazana fotsiny. Any izao misy ilay rahalahy mpiresaka amiko matetika, tsy izaho moa tsy nahazo alalana anonona ny anarany. Manampy amin'ny fanoratana, fanaovana an-tsoratra ny fandaharantsika. Misy an'ilay tetikasa lazainareo hoe atao any ambanivohitra hanampiana ny tantsaha. Dia jereo ity sao dia azonareo atao fangatahana, angatahana famatsiam-bola hanampiana ny olona any ambanivohitra amin'ilay fanaovana rofia. Asa tsaroanareo ilay resaka iny ramose a! Jereo ity fandaharana ity fa mety mahasoa anareo. Jereo ilay roy National Geographic, jereo ilay izy. Dia fanaovana fikarohana ihany koa amin'ny endrika maro samihafa, indrindra fa fikarohana an-danjalanjana, hijerena, hipetraka-hevitra. Dia resaka tantara manokana. Mombana fiarahamonina, momba ny namoronan-javatra, momba ny tontolo iainanao, momba ny zava-maniry, momba ny biby, anaovanao tantara. Dia eo koa izany ny lafin'ny teknôlôjia, fampivoarana ny teknôlôjia ahafahana manatsara ny tanàna, ny fiarahamonina, fifandanjalanjan'ny ny fiainantsika zanak'olombelona. Ireo rehetra ireo izany dia azo ahazoana famatsiam-bola avokoa avy amin'ity National Geographic ity. Ilay izy izany ny taona dia olona mihoatra ny 20 taona dia efa afaka dia 20 taona lazana indrindra izany afaka manao an'ilay fangatahana. Dia olona rehetra miaina eto ambony tany, isika gasy izany ny ao anatiny, afaka mangataka tsara mihitsy. Dia izy io izany ny mahafinaritra azy ity dia misy isa-telo volana izy ity. Isan-telo volana izany ny azonao angatahana anaovanao an'ilay fangatahana. Izany hoe tiako tenenana izany raha ohatra izany mbola tsy vonona izany ianao androany, raha mbola tsy vonona izany ianao androany dia afaka mangataka anao manaraka ka. Tsy voatery izany hoe amin'ilay daty farany satria ny daty farany amin'ity izany izao dia amin'ny 10 ny volana janoary ny daty farany hametrahana io fangatahana io, 10 ny volana janoary. Dia misy koa amin'ny 12 ny volana avrila. 10 ny volana janoary izany ny iray dia 12 ny volana avrila izany ny anankiray. Dia ny zavatra dingana arahana amin'ilay izy dia misy dingana enina. Fa ao amin'ilay tranokala izany manazava azy alefanao ny fangatahana dia sy vanina. Dia rehefa hitan-dry zareo izany ny dingana faharoa izany sy vaniny dia alefana any amin'ny spesialista amin'izay ilay izy, ny olona havanana amin'ilay izy ka hitan-dry zareo tsara be ity fangatahana ity dia alahatra an-dry zareo amin'izay ilay izy. Dia misy karazana misy interview ataony aminao dia avy eo izany mandray tsy interview moa izany fa tombanana indray mandeha amin'ilay komity ilay izy, tombanana an'ilay komity indray mandeha. Dia avy eo izany ilazana ianao hoe nahazo an'ilay vola izany ianao, nahazo an'ity ilay fanampiana, ity ilay famatsiana ara-bola anaovanao an'ity ilay fikarohana na ilay zavatra tianao atao araka ilay voatanisantsika teo izany. Eto amin'izay izany isika izao no hijery hoe dia ohatrinona izany no vola azo aminazy ity. Hoe kay ilay vola azo aminazy ary zavatra inona ny filazana an'izany, misokatra be ilay izy izany, samy manana ny karazany ny vola omeny aminao fa farafahakeliny amin'io izany farafahakeliny amin'io dia mahazo anao manodidina ny $5000, $5000 ary tsy mihoatra ny $1 dia izay izany hampitombo ataontsika hoe firy moa izany $8000, hampitombo $8000 ny $10, ny $5000 dia hitanao amin'izany ny hatevin'ny vola mety ho azonao raha ohatra ka voafantina izany ny fangatahanao. Dia izany ataontsika
Enina arivo sy diso moa zany 4,00 arivo zany. Zany ka. Atao zany izy zany zao amin'izao fotoana izao ny dolara anankiray dia ampitomboantsika zany azafady 7,00 arivo sy 2 alina akaiky, 7,00 arivo sy 2 alina. Eo amin'ny manodidina ny 4,00 arivo hatramin'ny 7,00 arivo eo zany ilay izy, 7,00 arivo sy 2 alina. Dia ny vola mety ho azonao avy amin'izareo zany dia 7 tapitrisa ariary. 7 tapitrisa ariary. Eritrereto amin'izany ny haben'ilay vola be, tsy tokony tsy hoforoana mihitsy. 7 tapitrisa ariary. Ka io zany eo zany io zany manodididina an'io zany e. Eo. Fa anao afaka manao tetikasa latsaka io ka. Tsy mila hoe vola be ohatr'izany koa. Afaka manao latsaka io koa ianao ka. Fa ny farafamboniny moa zany dia 70 tapitrisa satria iray alina dolara. Raha izay zany no zavatra vola azonao antrandraina amin'io. Ka ny torohevitra omeko apetratsika moa zany io araka ny lazaiko anareo tsy tafapetraka androany lakamisy maraina ity antotan'ny fitehirizana ny fandarana ity fa efa folakandro any io zany vao hitanareo amin'ny Facebook dia eo nareo mijery azy. Fa za zany dia mampirisika fa misy loharanimboly io ary dia mampirisika mihitsy hoe ataovy le fangatahana. Ataovy ny fangatahana rirariana mba ho anisan'ilay mahazo zany ianao. Zay zany ny tapany faharoa amin'ny fandaharantsika androany. Dia ny tapany fahatelo amin'izay zany dia ilay paikady ilay torohay fomba fanoratana ny fampahafantarana ny tena na io ilay antsointsika hoe curriculum vitae. Paikady amin'izay zany no tanisaintsika, efa nolazaintsika ny votoatiny tany amin'ny fandarana faharoa amby enimpolo sy fahatelo amby enimpolo. Mba jerenareo zay dia hitanareo any faharoa amby enimpolo sy ny fahatelo amby enimpolo. Fa ity le fandarana androany ity zany dia tena le paikady amin'izay le soratana fomba fanoratana azy tetetika madinidinika zany mba hampisongadina le fampahafantarana ny tenanao na le hoe CV, satria rehefa misongadina zany CV anao dia miavaka ianao dia afaka mifaninana tsara mihitsy amin'ny rehetrarehetra. Zay manko no tanjontsika zany hoe mba hifaninana zany isika, mba hisongadina ao anatin'ny mpangataka maro. Ka rehetra zany misy maromaro efa niresantsika omaly moa zany fa avero kely fotsiny hoe ny anarana, ny adresy emailaka, ny toerana ametrahana azy resantsika omaly, ny haben'ny litera, io moa zany le antsoina hoe polisy, ny haben'ny litera, ny karazana litera ampiasaina, sokajina litera ampiasaina. Fa rehetra zany dia averiko indray mandeha tanisaiko eto amin'izay zany le izy ny paikady maromaro afa hamafisy foana fa le fampahafantarana ny tenanao zany dia apetraka ery ambony afovoany. Dia ny ilaina amin'io ny anaranao, ny adresy fizika, ny adresy azo andraisana taratasy, ny adresy emailaka ary ny larana tarobia azo iantsoana anao. Tsy ny aty Etazonia zany tsy liana amin'ny sarinao, ny daty sy ny taona naterahanao na manambady ianao na tsy manambady, tsy liana amin'izany izy zany. Na koa hoe manana fahazon-dalana mamily fiara ianao na tsy manana, tsy liana amin'izany, na hoe tsy liana amin'izany ary tsy azo atao zany aty zany mamoaka an'izany any amin'ny CV, any amin'ny curriculum vitae, tsy azo atao zay. Fa tonga dia anarana, adresy dia ny telefona ahafahana ifandraisana aminao zany. Ny zavatra faharoa dia izao, atao fohy iray na roa pejy ihany dia atambatra sokajy iray izay mitovitovy. Zay efa niresantsika ihany io le iray na roa pejy io fa mafisiko foana io. Satria zao raha vao tsy hainao le izy zany araka ny takiana aty Etazonia dia sarotra be ny ahatonga anao hifaninana fa tonga dia sokajian'ny zareo tsy maharaka ty namantsika ty. Ka mila atao mba manaraka an'ilay filamatra ty zany. Dia atambaro araka ny sokajy le izy, sokajy mitovitovy, izay mitovy zany atambatra sokajy iray. Ohatra efa niresantsika tany amin'ny fandarana faharoa amby enimpolo ireto sokajy ireto, fanabeazana na hoe fianarana. Dia tanisainao zany ny fanabeazana sy ny fianarana vita, le diplaoma vitanao azonao zany, dia le farany zany no apetraka eo voalohany, le azonao farany teo. Dia avy eo asongadinao ny taranja manavanana anao, ka izay taranja mifanaraka amin'ny lalam-piofanana tianao hidirana no lazaina. Zay zany dia ny fomba filazana ny hoe relevant coursework. Zay zany ny fiantso azy. Dia ataonao lisitra eo ohatra hoe raha anao fangatahana momba ny fianarana momba ny fifandraisana zany dia ataonao hoe momba ny fanaovan-gazety, journalisme, na hoe multimedia graphics na cinématographie. Zay zavatra nianaranao taloha zany tany an-tsekoly ka mifandray amin'ny lalam-piofanana dia lazainao eo. Ohatra zany ianao te hanao kajy, lalam-piofanana momba ny kajy dia lazainao hoe kajy zany. Matematika lazao hoe tena anisan'ny tianao tanisaina.
Avondrona koa ohatra ny fanandramana rehetrarehetra. Ny traikefa zany experience. Traikefa azo tamin'ny asa natao ka mifanaraka amin'ilay fianarana tiana atao. Izay no tena ideal. Dia ilay traikefa izay no atao voalohany, ilay traikefa mifanaraka amin'ilay fianarana tiana atao. Ohatra moa izany ianao tsy manana traikefa na fahaiza-manao mifanaraka amin'ny fianarana io, dia rehefa tsisy io dia tsy maninona fa dia izay traikefa azonao tamin'ny asa nataonao tany aloha na tamin'ny andraikitra niraisinao teo anivon'ny fiarahamonina, io tanisaina. Dia asongadiny tsara zany reto zavatra reto rehefa milaza azy ianao. Izany hoe inona ny zavatra nataonao, inona ilay asa natao. Ohatra ny andraikitra tsena fivarotan-damba, dia ahoana ny fomba nanaovanao azy. Ohatra isaky ny raha vavy mianatra folakandro, asehonao zany hainao kay zany sady ny asa no nianatra, dia manaitra le olona zay, ty olona ty zany tena be herim-po. Na koa izy ny teny hoe mety olona sahirana zany zao izy ty fa te hiotra amin'ny fiainana. Zay zany afaka mandeha ho an-tsainao daholo hoe ahoatranao ny fomba nanaovanao azy. Dia ny fahatelo ny vokatry ny zavatra nataonao. Ireo foana zany lazaina hoe inona le natao, ahoana nanaovana azy, dia inona ny vokatry ny zavatra natao. Fa zao ny vokatry ny zavatra natao no hamafisina fa tsy ny andraikitra niraisina. Samy hafa. Hafa ny hoe zao ny andraikitra niraisiko dia zao ny vokatra. Samy hafa ireo. Hoe zao ny andraikitra ohatra dia mivarotra. Dia zay, fa ny vokatra izay inona? Dia hanome ohatra anareo aho zao hoe ny vokatry ny zavatra nataonao dia hoe mitombo 10 isan-jato foana ny entana lafo isaky ny mandraikitra ny tsena. Inona zany ny fiandraikitra ny zavatra nataonao? Teo aminao sy ny toerana niasanao. Teo aminao sy na ny toerana niasanao. Mety hoe teo aminao zany na koa na tsy teo aminao fa le toerana niasanao na teo anivon'ny fiarahamonina. Le ohatra nataoko teo zany dia hoe manana magasin nareo mianakavy. Dia ny asa ataonao zany miandraikitra tsena fivarotan-damba. Zay ny asanao. Dia isaky ny raha vavy mianatra ianao manao azy adiny 2 isan'andro ohatra. Dia ny vokatry ny zavatra nataonao dia mitombo 10 isan-jato foana ny entana lafo isaky ny miandraikitra ny tsena. Asongadinao zany zay hoe ty olona ty mahavita, za mahavita, tsy za gasy zany, za mahavita. Za mahavita, za magnano raha. Iny zany no aseho satria le olona ny Amerikana zany liana amin'ny zavatra vita e. Liana amin'ny zavatra vita izy fa tsy amin'ny zavatra tenenina. Ny antsika gasy indray zany le zavatra tenenina no mahaliana antsika, le mampiesona. Le olona mampiesona ireny mahafinaritra be antsika dia manaraka azy tsika. Fa ny Amerikana tsy izay ka. Inona ny vitanao dia iny le vitanao iny lanjalanjainy. Raha ny jerena tamin'ny lasa, hainao ty kay olo tsy mahafoaka raha aby fa raha mampiesona fotsiny, mampiresaka fotsiny. Ambavany maty le tsy maty ambavany mihitsy le ngiahy ty ka. Tsisy raha manjary aby, tsisy raha vita fa nampiesonina fotsiny dia roboka. Fa ny andreo zany le zavatra vitanao mihitsy zany no jereny. Vondrona anankiray koa le hoe fahaiza-manao manokana toy ny hoe mahay tenim-pirenena dia tanisainao ilay tenim-pirenena, mahay mikirakira solosaina dia tanisainao, mahay mitendry mozika dia inona ilay mozika, mahay mandihy karazana dihy inona. Glopopop moa sa inona moa le glopopop moa le izy amin'izao fotoana iny. Tanisainao ao zany hoe reto ny fahaiza-manokana anananao. Dia misy koa ve mari-boninahitra azo, medaly na sertifika na fankasitrahana. Dia zao lazao le anarany dia ny taona nahazoanao azy dia fitiano fohy ny mombamomba le mari-boninahitra satria tsy voatery ho fantatry ny olona aty Etazonia le zavatra fanao any amintsika. Na ohatra nanao morengy nareo zany dia nahazo mari-boninahitra momba ny morengy zany ianao dia mila hazavainao ny atao hoe morengy, morengy. Iny atao hoe morengy. Dia hazavainao kely hoe mari-pankasitrahana morengy teo amin'ny fokontaninay isan-taona za foana ny voalohany. Mila hazavaina fa tsy fantany. Ataonao fotsiny médaille morengy. Inona ary ty morengy? Tsy morengy avy azy zao mety hamakiana anazy fa morengy. Ka mila hazavaina zany ireny mari-boninahitra. Manaraka atambatra koa zany ireo asa rehetra nataonao teo anivon'ny fiarahamonina. Izay zavatra rehetra nataonao teo anivon'ny fiarahamonina, ny andraikitra tokopira tany am-piangonana, mitarika tanora eo anivon'ny fiarahamonina, manao andromasom-pokon'olona, izay zavatra nataonao teo amin'ny fiarahamonina, avondrona dia tanisaina zany ireny zavatra ireny. Dia apetraka foana rehefa le asa ohatran'ireny zany le izy dia aseho hoe ity ny andraikitro dia zao nanaovako azy dia zao ny vokany. Mila asongadina mihitsy ianao miavaka amin'ny mpangataka rehetrarehetra. Dia ny farany zany azo adino le anarana le olona
le référence zao moa fiantsaza references, ny anarana na ny andraikitra adresin'ny olona afaka milaza zavatra tsara momba anao. Fa zao mangatà aloha lalana amin'ilay olona vao mampiasa ny anarany. De lazao mialoha izy, za de matetika tratra an'io, any de efa alefan'ny any le anarako, de miantso am'izay le anjery manontolo ianao de nisy mpianatra nanoratra taty aminay hoe angataka anao hanao lettre de recommandation. Io am'izay avokata hozy ary le olo le ngary tsy niteny kala de manakôry eky. Aha! Sarotra manko manao raha karahan'zany. Anao ve angavy anazy tsy mba lazanao avy izy, de lasa nefa ianao mba tianao zany hilaza zavatra tsara momba anao, ka lazao mialohan'ny fotoana io olo io hoe mety ve raha ampidiry koa ny anaranao de raha manaiky izay vao ataonao ny anarany. Zavatra fahatelo mbola paikady ihany, ny zava-bitany asongadina fa tsy ny habetsany, zay tsy ny habetsany. Ny zavatra vita nandritra ny fotoana nianarana no asongadina ohatra ny diplôma, mari-boninahitra, andraikitra ny tanana, asa natao tany anivon'ny fiarahamonina, tany am-piangonana, fikambanana maro samihafa. Le zavatra vita no tena asongadinao fa tsy hoe za de chef de classe taria, de za de voameran'ny bokon'olona taria, de zay nanao androm-bokon'olona taria, de satria aza adino fa ray hatramin'ny roa pejy ihany de diny hoe inona ny tena mavesa-danja, de zay ihany no avoaka, zay ihany no asehonao zany, de atao mifandray diniana hoe inona am'ireo zavatra nataoko ireo mifandray amin'ny alalam-piofanana zay ataoko. Rehefa tsisy moa zany mifandray de avoay foana ny zavatra vitanao, fa ny tianao asongadina zany de olona tsy mipetrapetra-potsiny ianao fa olona tena manao zavatra ary mahavita zavatra. De zay misy, zany hoe zay misy zavatra manan-danja no tany saina mba hampiavaka anao amin'ny mpangataka hafa. Ohatra, filohan'ny antoko-pira ianao nandritra ny roa taona, de lazainao zany le izy zany nikarakara fampisehoana, lazainao zany le izy filohan'ny antoko-pira nandritra ny roa taona tao amin'ny fiangonana misy anay, nikarakara fampisehoana nahasarika olona an-jatony na an'arivony nandritra io fotoana io. Fampisehoana 3 isan-taona no ataonay. Ohatra koa, nitarika sy nikarakara fanomezan-drà maimaimpona tao amin'ny commune Andriatsitonomona, nazahoana rà 200 litatra isaky ny hetsika natao nandritra ny 4 taona. Hitanareo am'izay le izy asehonao ty ny nataoko de zao ny vokatra, de hitan'ny olona hafa mihitsy ty mpangataka anankiray ty io zany ohatran'le mangata-bady io tsy maintsy manindry tsy maintsy tadidiko tsara, sy namako ny angavy andeha hangata-bady anao ka bary hoary ngiahy. Nafinaritra, tsy maintsy ianao maneho mihitsy ny anay ty, tsy misy monga ty fa ty no izy ary raha tsy miditra am'ty perte vao mafy. Ka ohatr'izay koa ty zany, asongaditsika mihitsy hoe zao no nataoko, zao no nanaovako anazy, zao ny vokatra. Any zany no paikatsika. Zay lazaiko anareo io zany tsy le note fotsiny fa le profil. Zay io zavatra atao, le profil anao mihitsy zany, momba anao ray manontolo fa note anisany. Asongadino zany ny zavatra vita. Fahaefatra, asongadino koa ny andinindinin'ny zavatra vita raha mbola azo atao ihany, ny andinindininy raha mbola azo atao ihany. Io zany no ampiavaka anao amin'ny hafa, le mampiavaka foana itadiavintsika io. Ohatra, mpitarika fikambanana tanora miady amin'ny kolikoly ianao, zay ohatra zany nataonao, de reto zany no tokony ho soratanao. Ny anaran'le fikambanana, tanora miady amin'ny kolikoly ambony latabatra, zay zany ny anaran'le fikambanana, tanora miady amin'ny kolikoly ambony latabatra. Dia nadalo ambony latabatra, tsy maninona. De inona ny andraikitrao? Mpanentana sy namolavola paikady. De lazao ny fomba fanaovanao an'le asa, de ny ora laninao isan-kerinandro anaovana an'io asa io ohatra, nefa sady mianatra ianao no nanao an'izay nandritra an'izay fotoana zay, de hoe adiny 3 isan-kerinandro nandritra ny herintaona nanaovako an'io asa io. De inona ny vokatra ny fandraisana anjara anao tao amin'le fikambanana ary sy ny fiarahamonina? Ohatra, valiny nomenao, hetsika fampahafantarana ny lalàna momba ny kolikoly indroa isan-taona no nataonay. Dia ny vokatra zay nitombo ny fahasahin'ny olona miteny amin'ny radio na amin'ny Facebook ny zavatra niatra taminy. Hitanareo tsara le fandehany za io zany mahita anareo mihaino, io moa zany tsy miverina le feo, tsy miverina le feo fa mahita anareo mihaino zany zao de hoe hitanareo tsara le fandehan'le resaka antsika io. De
Ny fahadimy zany lazao hoe inona zavatra tena nampiavaka anao tao, dia izany miantoka amin'ny fandaminana ny programa rehetra na dia samy mpianatra daholo aza ny mpikambana. Vita tsara sy ara-potoana ny hetsika rehetra natao nandritra ny fotoana nitantanako. Ohatr'izay zany le izy. Isaky ny hanoratra zavatra, isaky ny hampisongadina zavatra vitanao zany ianao dia reto foana le ny zavatra mila lazainao. Iza le izy lazao zany ny anaran'ilay fikambanana, dia inona ny andraikitro atao, dia ahoana no nanaovanao azy, dia ino moa zany lazaiko hoe le ora laninao isan-kerinandro ohatra ny tany saina, na koa ny filazanao hoe vola avy aminao am-paosy ny nanaovana azy. Misy fikelezana aina. Dia manaraka inona ny vokatry ny fandraisana anjara teo amin'ny fikambanana ary sy ny fiarahamonina. Inona le vokatra? Dia izy zany hoe inona ataoko hoe hetsika fampahafantarana ny lalàna ambany kolikoly, indroa isan-taona nanaovana an'io. Vokatra izay zay zany le vokatra, nisy hetsika natao dia vokany koa saly olona dia lasa miteny. Dia ny tena nampiavaka anahy tao zany dia lazaina hoe izaho miantoka amin'ny fandaminana programa rehetra, vita ara-dalàna ny programa, mpianatra daholo nefa izahay ny tao ary ara-potoana. Zay asongadiny ny andinindininy zavatra vita raha mbola azo atao ihany. Ary eo zany no nahatonga antsika le tary aloha hoe le tena mavesa-danja resahana satria iray pejy hatramin'ny roa pejy ihany no soratanao. Tsika zany tsy manenjika isa, tsy manenjika isa fa ny vokatra mihitsy ny antsika. Hoe zao ny zavatra vita. Io zany tsy le mizesta fotsiny ery fihetsiketsehana, atao be dia be le fihetsiketsehana fa tsy hita hoe mankaiza. Hitanareo tandrimo, ohatran'izay ny tandrimo. Ny tandrimo anie miodikodina, dansa be ny tandrimo raha miodikodina dia eo dia miodina miodina. Inona no ataony? Mandavaka. Nga izy lasa izy avy. Mandavaka manapodika indray no ataony. Podika dia manapodika. Ka tsika tsy izay ka. Ny antsika zany hoe le tena misongadina le zavatra tena vita, iny ihany no tany saintsika ataontsika miavaka mihitsy zany tsika amin'ny rehetra rehetra. Fahadimy, zavatra marina sy mitombina no lazaina. Aza manao be lazao mihitsy. Samy efa nianatra avokoa le olona rehetra mandray ny fangatahanao. Mpianatra taloha ireo. Ohatran'ny teny dadanay izy. Efa le manao vetsivetsy izy zany ianao dia ozy dada tsy ozy manko, hoy dada hoe izaho niry zalahatra nianatra taloha haiko ny fomba mpianatra. Ohatran'izay reto. Anao zany ohatra raha miteny ianao hoe niasa 30 ora isan-kerinandro no sady nianatra, mba ampanahy ihany ny fahamarinan'izany raha any Madagasikara. Na lalàna Madagasikara fotsiny aza. Ny asa ataonao anatin'ny herinandro, ny ora iasana, mampiahy ahy ka aza manao be lazao mahay manatavy resaka ohatran'le mpanao propagande. Hitanareo mivoaka daholo izy mianakavy rehefa tonga propagande, hatria azafady fampelezan-kevitra propagande manasa propagande. Dia mihaino, dia mihinana itsika zany, dia mifidy, dia inona avakeo? Esitry. Adinony ianao. Ka zavatra marina sy mitombina ihany no lazaina. Fa manjary manahirana be avy eo raha hitan'ilay olona tsy mampino izany. Fahaenina, aoka hampiasa isa na antontanisa. Misongadina avy hatrany ianao raha milaza tontanisa. Mahasarika ny maso, mora tadidy ary mampiavaka amin'ny maro ny fitanisana antontanisa. Ohatra, filohan'ny fikambanana miaro ny tonta amin'ny fotoana miakabokatra ianao zany. Zay zany ny asanao, miaro tonta any Atsabo, any Tanimbary zany. Dia miaro an'ilay tonta anao zany, dia tonta atambatra eo, misy tsy mahalala manko zao zany tonta zany. Atambatra daholo zany le vary avy jinjaina iny. Dia miaro an'iny zany no ianao zany filohan'ny fikambanana miaro an'io. Zay zany no ataonao. Dia zao zany isika zany hamoaka tontanisa tsika io. Satria izay zavatra misy an-tontanisa mahaliana antsika. Tadidinareo le resaka hoe isa telo, ity telo ity ihany no izy ny hitako amin'ny tanako, ity telo ity. Dia alay tsy tononona. Dia misy indray zany le teny hoe anao filazana anazy hoe anao building firy moa izy, voatonga eo ao izy dia mijanona ny voatonga ny volana voalohany eto an-drako izy dia efa afaka hiretsiretsireto. Hitanareo, isika zany raha vao maheno zavatra ohatr'izay le olona zany
le mamaky an'le CV-ntsika to de maranitra indray le zalahy ty na le zavavy ty ka zay ny ilantsika an'le atontanisa io zany. De le teo le ohatran'ny hoe filohan'ny fikambanana miaro ny tonta amin'ny fotoanany miakabokatra ny tenako. Nitombo 5,7 isan-taona ny mpikambana nandritra ny 2 taona niasako. Nitombo 5,7 isan-taona. Ary tanimbary 5 hektara isan'alina no niandreketanay. Tsy nisy fanafiana na de iray aza. Zay zany ny fomba anaovanao azy. Dinio tsara zany ny zatra nataonao de mitadiava fomba ahitanao antontanisa, asongadina le antontanisa. Zay azontsika tsara le asongadina mihitsy io antontanisa io zany. Arak'izay azonao atao manao isanao, manao isan-jato anao. Fa mahaliana ny olona zany miavaka ty. Fahafito, aoka hampiasa matoanteny milaza asa. Io zany le hoe verbe d'action ho anareo zay ny teny farantsay na teny vahiny no tena mazao ny resaka. Verbe d'action. Lazaina amin'ny fotoana amin'ny lasa zany ny zavatra natao. Fotoana lasa no ilazana azy de tohizana amin'ny vokatra. Ohatra, nanentana sy nitarika ny tanora teo amin'ny fokontany hanadio lakan-drano mirefy 100 metatra. Hitanareo zay nanentana zao matoanteny asa. Nitarika zao matoanteny maneho asa. Iza, tanora, toerana, taiza, fokontany. Inona no natao? Nanadio. Asa ihany koa. Nanadio inona? Lakan-drano mirefy 100 metatra. Hitanareo le antontanisa voatanisa tery aloha, le hoe mampiasa isa tsika. Antontanisa izy zay 100 metatra. 100 metatra. De zao tanora 200 ny tonga. Zay zany ny fomba nanaovana azy. Ny antso tanora 200 ny tonga. Antontanisa ihany koa. De voamboatra sy voadio ny lakan-drano. Ary voapetraka ny andromasom-pokon'olona fiarovana ny zava-bita. Zay zany ny vokany mbola miasa zany ankehitriny 3 taona ty aoriana. Ianao zany efa tsy intsony mbola mitohy le zavatra nataonao 3 taona ty aoriana. Ohatra fotsiny zany zay. Azontsika ve le izy? Enga anie ka azontsika le izy. De ireo zany ny fomba fanaovana azy. Aoka hampiasa matoanteny milaza asa. De mizara telo ireo matoanteny ireo. Misy matoanteny fampiasa rehefa mikirakira antontanisa na antontam-baovao. Ohatra, nanadiady, mampitaha, manangona, mandahatra, mandrindra, mizara, mitrandraka. Ohatra ireo. Atao lasa daholo zany nanadiady, nampitaha, nanangona, nandahatra, nandrindra, nizara, nitrandraka. Ohatra zany zay zao. Sokajy iray matoanteny fampiasa rehefa mikirakira antontanisa. Matoanteny fampiasa rehefa mifandray sy mifanerasera amin'olona. Reo zany, ireo telo reo manko ny ao amin'ny fiainantsika zany raha resaka fanandramana. Traikefa isa, antontanisa, antontam-baovao, information natao antontam-baovao sao de misy gaga. Statistika natao antontanisa, isa zany. Ny anankiray indray matoanteny fampiasa rehefa mifandray sy mifanerasera amin'olona. Mifanerasera amin'olona foana antsika tsy. Ohatra hoe manolo-tsaina, manoro hevitra, io atao amin'ny lasa fotoana lasa, nanolo-tsaina, nanoro hevitra, nandrindra, nitarika, nitantana, namporisika, nampianatra, nampahery. Reny de matoanteny reny no fidiana. Manaraka matoanteny fampiasa rehefa mikirakira na mitantana zavatra indray. Jereo tsara, ray zany antontanisa, anankiray olona de tindray zavatra. De ohatra zao nanitsy, nanamboatra, nampifandanja, namorona, nanamboatra, nitarika. Efa naveriko teo nanamboatra efa nataoko nitarika, niaro. Zay zany zavatra ataontsika ao anatin'le lisitra io. Ireny matoanteny ireny zany fidiana. Nitrandraka, nanodina, namolavola, namorona, nanao lasitra vaovao, ohatr'izay. Reny ny ampiasaina. Tonga de manaitra ny olona. Matoanteny milaza asa. De mifanaraka tsara rehefa mampiseho hoe havanana amin'ny resaka isa zany ianao antontanisa, havanana amin'ny resaka mifandray sy mifanerasera amin'olona, havanana ihany koa amin'ny resaka fikirakirana zavatra. Na zao azonao atao koa mampiasa matoanteny miainga amin'ireto sokajy efatra reto. Reto indray misy karazana matoanteny hafa azoko zaraina aminareo. Misy reto indray manko ny amin'ny fiainantsika zany de azo sokajiana amin'ireto zavatra efatra reto indray zany ny zavatra ataontsika. Reto le matoanteny efatra reto. Ray iny le efa nilazaiko teo iny le telo le hoe isa, olona, zavatra.
Fa ty indray de zavatra atao mihitsy hoe sokajy mamakafaka. Misy karazana matoan-teny maro ilazana mba famakafakana: mitrandraka, nanadiady, mandanjalanja, mamaritra, ohatra zany mangala, mampivohitra. De misy koa zany matoan-teny fampiasa amin'ny fandiniana sy famolavolana. Ray manko mamakafaka, fakafaka ao de antsika reo. Fa ty indray dinio de volavolaina, de ohatra hoe namorona, nanangana, nandrafitra, namporisika, ohatr'izay. Namolavola, nanamboatra. Amin'ny teny anglisy le anankiray le famakafana de famakafakana de analyze. De anankiray indray zany ilay fandinihana sy famolavolana de resahantsika ny resaka conception. De eo indray le hoe fitantanana, fitantanana, gestion, fitantanana, mandrindra, manara-maso, miahy, namolavola, mandrafitra, melabelatra, mandanja, mandanjalanja, mizara fahefana, namporisika, mitsinjara, zany. Reny zany no ampiasaina. De ny farany fanatanterahana, mpanatanteraka, réalisation, mpanatanteraka, nampitombo, nanatsara, nandrindra, namokatra, nampiatra, nanitatra. Zay zany. Ao ka zao aza mampiasa matoan-teny malefaka toy ny hoe nanampy, nandray anjara, niasa, maivana be zany. Raha tokony tena nanampy tamin'ny famolavolana an'ity, tonga de atao hoe namolavola. Atao io koa manampy zany. Maivana be, marina fa nanampy ianao, fa ianao no namolavola, nanampy tamin'ny famolavolana, namolavola zany ianao. Nandray anjara tamin'ny fanisana ny vato azon'ny ben'ny tanàna. Tsy nandray anjara ka nanisa ny vato. Azonareo io zany mifanohitra be amin'ny kolontsaina malagasy le angambangambaina, antonontononina, antonotony, fotsifotsy, mavomavo, maintimainty, masososotra, mahafalifaly, mahafatifaty. Tonga de izy le lazaina. Tonga de le matoan-teny mafy, matanjaka, maneho mihitsy hoe tiany natao, tsy mahazo maivamaivana. Aza adino fa mifaninana hoazy isika, mifaninana antsika io. De alohany zany alohan'ny anoratanao an'le matoan-teny anaovanao an'le tatitra de apetrahao foana reto fantaina reto, apetrahao amin'ny tenanao reto fantaina reto. Hoe inona ny zava-dehibe, inona maha-zava-dehibe an'ity zavatra ataoko ity? Inona ny vokatra azo tam'le izy? Inona ny fiantraikany teo amiko na ny fiarahamonina nisy ahy na ny sehatra nandraisako anjara? De firy na ohatrinona na impiry, firy ny olana nandray anjara, firy ny zavatra nivokarina, firy ny vokatra, ohatrinona ny tombam-bidiny. Raha nilaza zany ianao hoe nivarotra lamba le tary de lazainao hoe ny totalin'ny vola niditra atambatra isan-taona na isam-bolana de nahatratra zao tapitrisa. Ohatran'izany zany. Io ataonao vola ariary de zay vao avadika ho vola dolara mba hitandreo be dia be tokoa zany any Madagasikara. De zao koa aza adino azo avadika amin'ny isa na antontanisa ve izy ity rehefa manoratra azy reo zany fantaina mila faliana daholo. Mazava tsara sy mahaliana ve ny zavatra nosoratako? Rehefa voavalinao ireo fantainareo de arafeto amin'izay ny fitanisanana ny zavatra vitanao. Rafitra zao zavatra vitako. Fahavalo, aza atao mitangorona be sy mifanetiety ny lisitra. Aza atao mitangorona sy mifanetiety ny lisitra. Aza atao mitangorona mifanetiety. Fa asio malalaka sy fizarana mazava tsara. Ataovy manintona ny maso, ataovy mora vakiana sy hita tsara. Hitanareo le sokajy lazaiko tary hoe education, skills, awards, experience. Ireo zany asianao malalaka tsara mihitsy ametrahanao anazy. Isika ray pejy sy roa pejy ihany, zay tena misongadina, zay no atao.
Nareo rehetra mihaino anay io misy zavatra maro vita fa tsika mihitsy mbola tsy nitrehitra. Ary za tiana marina moa ny zavatra vitako. Anontania olona, anontania anjareo. Tania olona, inona ny zavatra vitako? Inona ny zavatra hitanao mampiavaka anahy? Dia arafeto. Ka zao atao malalaka, atao misy mazava tsara fa tsy mitambatambatra, mitangorona be. Indraindray tsika azo nifankampana, ampidiriko Ntaolo Rangahy amin'izay hita be dia be ny zavatra nataoko. Tsy izay ka! Le mavesa-danja mifanaraka amin'le lalam-piofanana. Rehefa tsisy mifanaraka amin'ny lalam-piofanana dia video zao no mety ho eritreretin'ireto olona reto. Jereo ny tantara, jereo ny momba an'ilay anjery manontolo, momba an'ilay filière lalam-piofanana, momba ny mpiasa ao, le komity, le mpampianatra ao. Dia jerenao ny zavatra mahaliana azy dia iny fomba anoratanao zany ny CV-nao. Dia aoka hampiasa, mety tsara mihitsy zany mampiasa fitanisanana mirindra isan'andalana. Azo atao zany mampiasa ny fitanisanana mirindra isan'andalana. Inona indray koa zany hozy nareo? Io zany le ataontsika liste à puce sy tiré, le tiré amin'le manoratra mampiasa le solosaina. Liste à puce sy tiré. Ity tsy le puce le efa hainareo ihany. Tsy le puce amin'ny telefona. Tsy izay ka. Tsy le puce amin'le omby moa le asiana puce iny. Omby moa izy iny. Sanakaiza zao iny puce. Ohatra nisy puce na tsy, ohatra efa nisy omby nasiana zay anie naseho vaovao. Vaza firy ny efa puce tsy haiko ao zany lafy. Aleo io fotsiny ary ianao koa rangahy ty manana ihany ianao zany fa ohatrany ka asiana fimezana fa efa raharaha izy tiako. Alay mba hime ka azo atao zany mampiasa ny ariam-piasina mitanisa mirindra, fitanisana mirindra isan'andalana, atao zany le liste à puce na mampiasa tiré mba hisian'le fiavahany ao anatin'ilay CV zany. Fasivy, hamariny tsara rehefa vita ilay taratasy, averina vakiana dia vakio tsara. Aoka tsy hisy tsipelina diso na zavatra tsy mazava. Ampamaky olon-kafa hakana ny heviny fanatsarana azy, na koa ahitana nahazo ny zavatra lazainao na tsy. Ampamaky olon-kafa, mitadiava olona mahay teny anglisy, mazava ho azy teny anglisy ty zavatra ataontsika ety. Ampamaky olon-kafa. Tsaraina, amboarina, zavatra tsisy tomika no alefa satria tsika ho amin'ny faninana. Dia rehefa vita zany le izay ny fahafarany, rehefa vita dia tehirizo amin'ny PDF mba ho voaro. Io zany le save, sauvegarder, tsy haiko ny filaza azy amin'ny filazany any amintsika azy fa save izy amin'ny teny anglisy. Rehefa vita dia tehirizina zany mba tsy ho very dia ataovy PDF satria PDF no andefasana azy fa raha vao tsy ataonao PDF dia misaforitaka korotam-bolona eo koa io zavatra io rehefa alefanao any andeha mety diso ny zavatra misy miova toerana sy ohatr'izay. Ireo zany torohevitra vitsivitsy azoko omena anareo. Mbola misy maro fa izay aloha ny androany fa efa lava be efa ho adiny iray. Mety monamonay aby aza nareo. Lava be indray ny resaka androany. Fa efa ela izy ity nitokony ho vitaina dia live tany Andriamandehana ka manjary mampalahelo nareo. Misy olona any fa tianao CV dia tsy mety vita le izy ty mampalahelo. Dia zay zany toromarika dia araka ny lazaiko teo mapetratsika eo amin'ny tarem-boky eo tsy vita avy hatrany izao amin'izao ora nareo mihaino azy zao fa amin'ny folakandro eo izy no mivoaka dia ho anareo izay mihaino fandarana amin'ny hariva zany efa ao amin'ny Facebook io dia ahafahanareo manaraka azy. Dia ao koa ny ahitanareo an'le roy misy ny famatsim-bola izay ataon'ny National Geographic resahantsika zany tany amin'ny fiandohan'ny fandaharana. Zay indray ary ny masaka androany fa dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Misaotra anareo amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandaharana. Misaotra anareo ihany koa amin'ireo teny fankasitrahana sy fampaherezana alefanareo aty amiko. Dia hotoizantsika miandalana eo ny famaliana ny fanontaniana izay mbola tsy voavaly. Samy tahin'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay mandritra ny ity tontolo andro ity sy amin'ny andro manaraka satria Andriamanitra no mandahatra ny fiainana ary ny fatokisana azy ihany koa no ahafahana mampirindra ny zavatra rehetra izay atao. Mahafinaritra le teny hoe ento eo amin'ny fanahinareo rehetra hozy ao am-petera eo fa izaho no miay anareo, izy no miay anareo. Ka dia izay no amezantsika azy dia mankasitraka sy mankatelina indrindra ataovy ary ny CV-ntsika dia omany dia alefaso fa dia ankinina amin'ny tompo ilay izy afaka ny faninana tsara dia mba anisan'ireo voafantina ho varay hianatra ianao ary koa anisan'ireo azo vatsim-pianarana. Misaotra tompoko lahy.
mankasitraka tompoko vavy Mankatelina, ny teknisiana sy ny Z Radio Televizion. Izahay ato amin'ny hetsika aso an'i Madagasikara, ny tena koa izay nanolotra ny fandarana Dr Jean-Luc Raveloarmisy. Amin'ny manaraka indray rahampitso indray isika manohy ny fandarana. Samby tsara. Mirary soa tompoko.